Fahameraba-tsika tsy reravindraitra tsy tia talata fa 13 volana septambra ity misotroan'Andriamanitra isika mbola mena izao maraina izao indray ary misy matoky fa toetra eo ambany fanatrihan'i Jesosy isika. Aloha indirantsika ny mofinainan'io dia vavaka isika. Ry Tomban'Andriamanitra eo atolotra ianao ny tera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria nomena tombontsoa lehibe indray ankehitriny dia ny ahafahanay miantso ny anaranao. Tompo, ankairezo izahay ary aoka ny tsirairay avy eto ahatsapa fa miay anay tokoa ianao ary mitantana ny fiainanay. Tenena raha eo fa vonin-kaina anao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe asa tokony atao any an-tanan-dehibe. Ary amin'ny Isaia 5:2 manao hoe ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no iposahan'ny mazava. Amen. Aoka hanana toe-tsaina misionera ny kristianina tsirairay, miasa tahaka ny asan'i Kristy, tia ireo fanahy tahaka ny tiavan'i Kristy atsika, izany no atao hoe mamoha. Ny fihetsika voalohany ataon'ny fony havaozina dia ny mitondra ny hafa eo amin'ny mpamonjy. Fa tamin'ny vao miova fosy manaiky ny fahamarinana ny olona anankiray dia hanana faniriana lalina ny ahitan'ireo izay mbola ao anatin'ny aizina ny fahazavana sarobidy mamirapiratra avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila misionera isika mba hampihely ny fahazavany fahamarinana any amin'ireo tanan-dehibe ary tokony hanao an'izay rehetra azony atao ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny io sehatra io dia ireo izay antsoina hoe fahazavany izao tontolo izao. Ho tojo fahakiviny ianareo izy ahita fanoherana hibitsibitsika ny fahavalana hoe inona no azon'ireto olombitsy mahantsy rehetra atao eto amin'ity tanan-dehibe ity. Raha mandeha amin'ny mazava nefa ianao dia mety ho tonga mpitondra fahazavana eto amin'izao tontolo izao avokoa. Aza mitady hanao asa goavana raha mbola ataontsika tsy rambona manko ireny fotoana madinika fanararoatra manoloana antsika ireny. Betsaka ny ho vitantsika raha miseho mazava eo amin'ny oam-piainantsika isan'andro ny fahamarinana. Tsy azo toerina mora foana ny hery miasa mangina toy izany avy amintsika. Azonao atao ny miasa ho fampandrosoana ny fiangonana, ny mampaheran'ireo mpiara-mivavaka aminao ary hanao an'izay hahatonga ny fivoriana mba hahaliana. Ary azonao hampanarahana amin'ireo mpiasa eny an-tsafijinjana ihany koa ny vavaka asandratrao toy ny antso fijinjana tena maranitra. Tokony samy oliana ary handray am-po manokana anara-maso ary hitondra ambavaka ny fahombiazan'ny asa isika tsirairay avy. Tokony ho fanina ihany koa ny zatovolahy ahafahan'izy ireny miasa amin'ireo tanan-dehibe. Mety tsy ho afaka ny eo ny fahamarinana avy amin'ny dabiliony na oviana ihany koa izy ireo saingy afaka mitety tokantrano kosa ka ampitodika ny olona amin'ilay zanak'olon'Andriamanitra manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Voatoditra eo ambany vovoka ny fakofako avy amin'ny hevi-diso ireo perla sarobidin'ny fahamarinana saingy afaka manala sarona an'ireo re-tsarobidy ireo ny mpiasan'ny tompo mba ahitany maro an'izany am-pifaliana sy ao anatin'ny fitalanjonana ka ahafantaran'ny olona tokoa fa mpianatry Kristy isika. Ny riana dia ho mpanompo matoky isika ary aka ny fotoana rehetra ho sarobidy hayanararoatra azy ireny ho fotoana izay tsy miveriny indroa ka ny olona na namana izay hitantsika anioany ampitahitsika ny fitiavan'i Kristy. Amen. Ry Tomban'Andriamanitra eo mbola misotro anao izay ny amin'izany teninao izany. Irina indrindra Tompo izay mba hofahofana tokoa amin'izany na ny kely na ny lehibe, indrindra ny tanora ka ho vavolombelonao tahaka an'ireo mpianatra ao rehetra ho mafana fo amin'ny famitana ny hafatra, indrindra ny tanan-dehibe satria eto no anirahanao anay. Aminaran'i Jesosy. Amen.